Hoanareo ane riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. MASI-MANDIDY amin'ny voariny Andriamanitra. MASI-MANDIDY amin'ny voariny Andriamanitra. Zany no hitantsika amin'ny finainan'io Isaia 5:7, ny 7 hatramin'ny 7:10. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: lozan'izay miady amin'ny namorona azy, tavim-bilany isan'ny tavim-bilany amin'ny tany any ireny. Ny tany manga va ilaza amin'ny mpanefy azy hoe inona no ataonao, na ny asanao va hanao hoe tsy mana-tanana izy. Lozan'izay miteny amin'ireny hoe inona no aterakao, na amin'ireny hoe inona no aloky ny kibonao. Izao no lazain'i Jehova, ny iray masin'Israely dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izao no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny. Ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny rehetra eny. Izao no nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana, ary ny lalany rehetra dia raviko avokoa. Izy no anao ny tanànako, ary ny oloko voababo dia alefany, nefa tsy ambolana amin'ny karena, hoy Jehova tompony maro. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. MASI-MANDIDY amin'ny voariny Andriamanitra. Faminaniana izay efa nilaza sahady ny anafahan'Andriamanitra ny jiosy tany ampahababona tany Babilôna no hitantsika eto. Andriamanitra nanomana fanafahana amin'ny fahababona, ka dia tafiditra tao anatin'ny planinan'Andriamanitra ny aniraka ny kirosy mpanjaka anafaka azy ireo. Toa tsy takatry ny sain'ireto jiosy fa i kirosy mpanjaka, izay mpanjakan'ny Persia, mpanjaka jentilisa, no anafaka ny jiosy. Toa tsy azo ny saintsaina akory, ka natonga azy velom-panontaniana manao hoe nahoana no avy amin'ny jentilisa fa tsy avy aminay jiosy? Nahoana no hafa firenena izay tsy manam-pahamasinana no hitondra fanafahana ho an'ny jiosy? Ary dia tonga mpiady amin'Andriamanitra, tonga lasa manohitra an'Andriamanitra indray ny jiosy eo anatrehan'izany planina an'Andriamanitra ny amin'ny famonjena izany. Dia indro mpaminany Isaia mitondra fanazavana fa MASI-MANDIDY amin'ny voariny Andriamanitra. Izy no nanao azy, asan'ny tanany ireo, ka dia manam-pahefana aminy izy. Ambara eto fa hoarin'Andriamanitra tahaka ny tanimanga eo anatrehan'ny mpanao azy, sy tahaka ny zanaka eo anatrehan'ny ray aman-dreny, ny voarin'Andriamanitra, ary tafiditra ao anatin'izany ny firenena izay nofidian'Andriamanitra, ka ny tanimanga tsy hanam-pahefana amin'ny mpanao azy, na ny zanaka tsy hanam-pahefana eo am-pahaterahana amin'ny ray aman-dreny. Ambara eo fa tompony fahefana feno amin'izay nohariny Andriamanitra, ary tompony fahefana feno amin'izay nofidiny rahateo. Manana ny fombany sy ny fiasany izy Andriamanitra,
fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoza ity an'Andriamanitra. Tsaroantsika ilay fitenenana fa Andriamanitra tsy mba olombelona ka hanao fahadosoana, tsy manao erreur na oviana na oviana Andriamanitra, ka na dia fomba fiasa tsy takatry ny saina aza dia misy planina an'Andriamanitra ho amin'ny famonjena mandrakariva. Isika koa matetika mieritreritra lalana tiana ivoahana, misy tetikasa tiantsika androso, tiana ho tafavoaka amin'izay eritreretintsika azy, kanefa toa tsy tonga amin'izany fa lalana hafa indray no hitondran'Andriamanitra atsika. Dia mandrakariva fatra-pimenomenona, fatra-pandary, fatra-pametsiny mihitsy aza, na indraindray tonga amin'izay ambaran'ny Isaia eto hoe tonga miady amin'Andriamanitra izay namorona atsika. Dia ampatsiahivo izao tenin'Andriamanitra izao fa MASI-MANDIDY amintsika Andriamanitra, manana ny planina efa voaomana ho antsika Andriamanitra, ary planina izay mitondra fanafahana sy famonjena. Iza moa no nanapo fa tafiditra tao anatin'ny planina an'Andriamanitra ny hoe zanakalahy tokany no nalefany hamonjy izao tontolo izao. Dia io ny nanirahany an'i Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra tonga olombelona hanavitra atsika. Aza manany amin'ny ampiso, ny amin'ny hoavy, ny amin'izay momba antsika rehetra fa fantatr'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra, ary tsapan'Andriamanitra ny momba antsika rehetra. Efa niaina toantsika teo amin'ny toerantsika io ilay Andriamanitra tonga olombelona, efa tonga mpiarabelona tamintsika izy, efa niara-niaina tamintsika ka mahazo sy mahatsapa ny zavatra rehetra iainantsika, azontsika hianteherana feno ka tsy hananantsika fanahina. Hoy teniny manao hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy. Meteza ho voaharin'Andriamanitra, olona noforonony, meteza ho tany manga eo anatrehan'ny mpanefy azy, ka tsy baiko an'Andriamanitra. Fa MASI-MANDIDY amintsika Andriamanitra, tsy manapatra fahefan'Andriamanitra riavaka raha miresaka hoe MASI-MANDIDY, fa malala ny hevitra heverana antsika izy. Tsy Andriamanitra mpanao didy jadona, tsy Andriamanitra mpanao didy kofe lehibe, tsy Andriamanitra mpanapatra fahefana izy ka anao izay tiany tsy hahatsara anao, fa MASI-MANDIDY izy, tsy mikatsaka afa-tsy izay hahasoa sy hahatsara, ary indrindra ny hanananao fanafahana sy famonjena ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika iray. Misaotra anao izay Tompo Andriamanitra atsotoa, ilay Andriamanitra miteny aminay, ilay Andriamanitra manana fahefana aminay, ilay Andriamanitra tompon'ny hery rehetra. Aminao no anoloranay ny tenanay ho eo ambany fahefanao, hanompo anao, anaraka ny baikonao, ankatoanao ary atoky anao amin'ny fotoana rehetra. Indro ary apetrakay aminao ny fanomponay, ny fiantsonao anay, vavaka manokana ho an'ireo olom-boafidinao Andriamanitra rehetra, ireo zanakao sy asan'ny tananao, mba hitoetra eo ambany fahasoavanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.